Afaka iray volana noany zany hoe any amin'ny tapatapaky ny volana Jona dia iodina ny tompo-pamokarany Jovena Ombomanambola isy ihany koa moa zany ny famokarana angovon'ny Aksaf Power ao anatin'izy ity nitsedika izany fitoerana izany avy eo anivon'ny ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo niaraka tamin'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny orinasa-panjakana Jirama izay fitsidiana izay waratsika ny sary. 20 mégawatt no uvokajny tompo-pamokarany Jovena ety Ombomanambola amin'ny tapaky ny volana Jona no vinavinaina iodina izany raha ny fanazavana ny entiny Andriamatoa Martin Chalifour filohan'ny Énergie Contact nandritra ny fitsidiana nataon'ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny angovo sy ny avy eo anivon'ny Jirama ny maraina teo. Le site va être opérationnel à compter de la mi-juin pour les deux turbines. Une capacité technique donc de 48 MW au niveau de la centrale. Nisy ihany koa ny fitsidiana ny site CTA2 na centrale thermique Ombomanambola 2 noho ny fahanterana dia tsy mihodina intsony ny groupe miisa efatra izay mamokatra 520 MW ka mila velomina indray. Mbola tedavina ny vola entina mampihodina an'izy io efa mitady izahay amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny Jirama zany dia hita eo ny fivoaran'izay fa ity zany ny antony hoe tsy maintsy anarenana an'ireto groupe reto ampandehanana azy dia ahafahantsika mba manana ny ataontsika hoe ambokoany Jirama satria amin'izao fotoana izao zany dia zay le atao hoe pilotage ny réseau interconnecté an'Antananarivo dia mandraka ihany zao no mitondra an'izay hoe pilotage zay ireo groupe rehetrarehetra miasa ireo zany dia mila an'izay hoe pilotage zay vao afaka miasa. Zay mahatonga ny hoe raha misy varatra milatsaka ny andekaleka na ny Tsirabe anesahany votry na amin'reto groupe reto indraindray dia raha vao milatsaka ny varatra dia tonga dia maty daholo ireo groupe rehetrarehetra eo. Resaka sécurité zany ohatra antsika any an-trano any raha vao misy court-circuit kely na misy zavatra mifapikasoka ny fil dia latsaka ny disjoncteur. Tombanana hotely tapitrisa $, ny vola ilaina amin'izany. Nanamafy ireo tompon'andraikitra ireo fa tsy misy intsony ny délestage eto andrenivohitra fa fahatapahana noho ny olana ara-teknika no mety mitranga.